eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny kosa dia maro ny resaka ny fanaovan'ny iraky ny chancelier ny Allemagne sy ny filoha malagasy raha ny aona ny rotonta ny songadina tao anatin'izany ny fampahafantarana ny firotsahan'ny firenena Allemagne ao anatin'ny filaikevitry ny firenena mikambana. Tato-pavao. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On dirait, oui, je le connais. Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny firenena malagasy sy Allemagne io no mivoatra tao amin'ny fiainana filoha ira-janon'Allemagne tamin'ny andriamatoa Aro Adité izay iraka manokana ny chancelier Allemagne Angela Merkel. Les relations bilatérales sont un peu la base de ce qu'on a fait, mais il ne s'agissait pas d'une discussion qui était focalisée sur ce point-là. Nous avons parlé, comme j'ai dit, sur les questions, disons, d'ordre plutôt global, Nations Unies et la coopération internationale. J'ai aussi eu l'honneur de remettre un message personnel de Madame la Chancelière à Monsieur le Président. Ny firitsahan'ny firenena Allemagne eo amin'ny filakevitry ny firenena mikambana no anisan'ny votoatin'ny dian'ity iraka manokana ny lehiben'ny gouvernement Allemagne ity. Araka ny lambariny dia mampafantatra ny filoha malagasy izany firitsaha fividiana izany no nasony. Teo ihany koa nefa ny sehatra ny fiaraha-miasa amin'ny firenena rodoto no lambariny rangaina tamin'ny mpanoratra gazety androany. Teo ankilany ihany koa nefa dia mitondra ny hafatra manokana avy amin'ny chancelier Angela Merkel ho an'ny filohan'ny Republika Malagasy andriamatoa Aro Adité. Ny firenena Allemagne sy Malagasy dia efa tsara fifandraisana teo amin'ny sehatra ny diplomasia sy ny sehatra fandrosoana maro hatramin'izay ary mbola hanamafy izany fifandraisana izany izay antony dia andreto ny délégation andreto eto amintsika izao. Marina fa malatrika tsy fiainana ity ihany koa ny masonjoan'ny firenena Allemagne eto Madagasikara andriamatoa Arab Djerik.